zavatra tokony mbola lazaina amin'izy io ny anketiny ary mbola tsy vita raha ny zavatra nanjehinazy io zany raha ntotan-taratasy manenjehin'ny zareo azy misy enina mbola ny anankiroa ihany nidirany MD io ny efatra zany mbola tsy vita no zany na eny amin'ny Antanimora izy hanao va-et-vient any Ambohibao izy mandrapahavita an'ilay efatra vita zay enquête préliminaire amin'ny dossier rehetrarehetra zay izy vao hiditra enquête au fond any izy vao eritreritra vao mahazo mangataka liberté provisoire amizao zany mbola tsy eritreritra hoe hamoaka didim-pitsarana zany mihitsy fa mbola ny enquête-ny ary amin'ny dossier sasany mbola tsy nanomboka koa zay ny fipetrakany raha ny Claudine moa tsy izy ny auteur principal amina fitantanam-bolam-panjakana amin'ny fanodikodinam-bolam-panjakana satria izy tsy fonctionnaire tsy gestionnaire de crédit dikan'izany tsy mpitantam-bolam-panjakana izy na izy mpandray receleur na izy complice prêtre kombakomba zay zany no ny ananjehanazy ka izy no auteur principal satria fa misy olona koa zany nametraka fitoriana ho an'ireo ordonnateur secondaire PRMP gakiny ministère de l'intérieur reo olona reo ndray nilaza rehefa naheno an'le fitoriana fa io subvention exceptionnelle io de avy any amin'ny ministre ny atitany tonga de direct any amin'ny directeur ny concours financier de l'État de fa viré fa tsy mandalo procédure normale donc agny zany amin'ny ministère de l'intérieur premier ministre sy ny directeur ny concours financier de l'État zany no auteur principal nanio vola rehetrarehetra mahavoaroroan'ny Claudine toko anjaran'ireo zareo mpanao enquête zany ny mahita zay